Taranjakarate indray ny club ny Makawa no resantsika ity club ity izay ankalazany faharoapolo taona ny joroany amin'ity taona efatra ambin'ny folo sy roa arivo ity. Araka ny nambarany sensei Mamy Rantason izay filompanorona ny Makawa dia homariana amin'ny fomba manendriketrika izany fankalazana ny faharoapolo taona izany. Amin'ny farany herinandro ary dia misy ny hetsika izay karakaran'izy ireo tsy mikianja amin'ny tafon'ny Mahamasina nandritra ny fihaonana tamin'ny ankonina nazavany ny tantaran'izany club ny Makawa izany. Ny taona efatra amby sivifolo sy sivinjato sy arivo no tafajoro ara-dalàna ny club ny Makawa eo amin'ny Taranjakarate. Arak'izany dia feno roapolo taona ny club amin'izao fotoana izao ary anamarika izany amin'ny fomba manendriketrika ny Makawa hoy sensei Mamy Rantason tempanamainty 5e danina izay filompanorona ny Makawa. Maro ny dingan'ny lalovana nandritra izay roapolo taona izay hoy sensei Mamy. Roapolo taona Makawa tamin'ny 1994 Makawa ny forona. E nanao entraînement tamin'ity toerana ity ihany tany amboloha Makawa zany vitsivitsy mikambana dia nitatra tany amin'ny voalohany izy nijanona tamina style anankiray malagasy karaha teo Watour io dia taty aoriana zany manaraka fivoaran'ny toetrandro zany ny club satria tsy nijanona amina style tokoa Watour io fotsiny zay dia novaina kely zany dénomination izy natao hoe malagasy karaha teo pour la paix zany hoe nanao an'le style Watour coach io Shotokan ary Sitorio izany nakambana tanatiny club daholo. Araka izany dia feno dia feno ny fandaharam-potoana hoentina hanamariana ny taonjobily faharoapolo taona ny joroan'ny club izany ka ny akaiky indrindra izay fitaoam-panokafana dia ny hetsika izay atao amin'ny faran'ny herinandro zao etsy amikanja amin'ny tafon'ny Mahamasina. Namorona club Makawa dia nitenako ihany tamin'izany fotoana zany 3e danina tamin'izany fotoana zany za ihany namorona club Makawa. Amin'izao fotoana zao raha misy ny hetsika izay entina hanamariana n'izay faharoapolo taona izay inona ny fanombohana? Ny fanombohana ny fankalazana izay faharoapolo taona izay dia fifaninanana compétition aloha amin'ny sport de combat anazy dia hanomboka amin'ny compétition zay eo amin'ny gymnase Père Mahamasina amin'ny 12 avril tontolo ny andro eo amin'ny gymnase Père Mahamasina mafisiko tsara. Compétition dia misy démonstration dia misy rencontre kely amicale irahana amin'ny club namana izay efa mpiara-miasa amin'ny club Makawa hatramin'izay. Raha hoentiko ilay fankalazana faharoapolo taona amin'ny ankapobeny ohatrany ahoana ny fandaharam-potoana? Ny fankalazana amin'ny ankapobeny ny tapany voalohany zany le fifaninanana compétition dia vita io dia mieritreritra ny Makawa hanao karazana korana fiarahana amin'ny sakafo miaraka amin'ireo izay mpanohana anazy hatramin'izay sy ireo aman-dreny mpianatra isan-karazany dia aorian'izay mety hisy ny fitsangatsanganana iarahan'ny mampiray. Inona ny tena hitanao hoe nampiavaka amin'ny club Makawa nandritra izay roapolo taona ny sin'izay? Nampiavaka amin'ny club Makawa dia ny fiezahana hatrany andray anjara mavitrika eto amin'ny fifaninanana teto amin'ny firenena sy ny iraisam-pirenena. Teto amin'ny firenena zany Makawa dia tsy mifidy mihitsy fa izay ny organisé na fiezamana ny ligue na ny section na ny fédération dia nandray anjara hatrany foana ny Makawa ary nampiavaka anazy zany dia nifananan'ireo Makawa ireo mpikambana indrindra indrindra tamin'ny taona 5 sy 4 arivo izay mpikambana efatra tao tamin'ny Makawa nandeha nanao ny championnat du monde tany Japon izay tsara moa mivoara tamin'izay satria nahazo 3e place raisy 4e place anakiroa. Teo ihany koa ny fandehanan'ny mpikambana anakiroa izay solon-tena Madagasikara nanao ny championnat du monde tao a France tamin'ny ray taona. Ny titre moa an'ny championnat de Madagasikara dia efa maromaro ihany raha tamin'ny farany teo fotsiny zao dia titre efatra no azon'ny Makawa tamin'ny fananam-pirenena tamin'ny farany teo. Ohatrany ahoana zany ny tena hoendrika ilay fisehoana voalohany amin'ny alahady hoavy zao mikanja amin'ny tafo? Ny endriky le izy amin'ny teneniko teo fifaninanana le izy dia misy zany championnat interne ho an'ny Makawa no tapakandro maraina tapakandro arivo miaraka amin'ireo club namana izay voalazako teo aloha ihany fa ny tena mpiavaka azy isy démonstration ny ezahana ely izy mba hiavaka amin'ny mazatra satria ny ezahana anana an'ireny le endrikendriky ny festival de Bercy ireny izay zavatra tsara no atao ka ny an-tanana zany antsika rehetra fa ty fanatanjahantena mba ho tonga anotrona tsy misy vidividirana io fa gratuit.
manodidina ny 300 eo amin'izao fotoana zao mipikatroka eo anivon'ny klub Makawa izay ahitana sokajy zandra indrindra ka hatramin'ny sokajy zokony indrindra izay misandrahaka amin'ny sekoly enina eto an-drenivohitra. Teneny amin'ilay kapisinina Kadindramamy Coccinelle Lampandrana Laposinière Ambatomitsangana Yusuf Beririka ny Briance Betongolo ary ny Espace Tately eny Ambomahitsy.